Nahiditra amponja vonjimaika ireo sivy mirahalahy tamin'ireo zaza tsy ampitaona misa 10 vao sambotra ny polisy pireneny noho ny fanakorontanana teo anivo ny fokotany tsara rano ambany sy ny fiofio tamin'ny farany herinandro lasa teo iny. Raha tsy ahivina mantsy dia korontana indrometona nonseho teo anivon'ireo fokotany roa ireo dia ny alakamisy sy ny alahady lasa teo iny. Manohy ny fanentanana amin'ny fanomezana loharanom-baovao ho an'ny mpitandro filaminana ny sefokotany eto tsara rano ambany mba afana mikaroka ny naman'izy ireo izay mbola mivezivezy eny anivon'ny fokotany. Ny azoko ambara aloha dia misaotra andreo mpitandro filaminana moa zany tamin'ireny fikarohana ireny Jolahy izay nisan'ny mampangorohoro ny tanànany tsara rano fokotany telo io zany. Sorako manokana moa zany zareo natratrarana an'ireny mpanao asa ratsy ireny zany satria io ma efa namboarako meny iny daholo ny lalana andalovana zareo fa mitandro filaminana moa zany efa anatin'ny fikarohana andreo sisa tavela fa nanarandreo moa zany efa tena-tanan'ny mitandro filaminana any fa anatin'le maninjika ny sisa tavela fa raha natratraran'ireny olona ireny zany mba velombolo zany vaoka ty aminay fa araka ny renseignement iny zany mbola misy eo amin'ny sivy eo na enina eo angamba sisa tavela andreo mpanao asa ratsy ireo zany efa niditra ampoza zany zareo araka ny feo aminay tonga ty aminay zany ary sorako manokana koa moa zany zareo amty tsarana tsy niambela tonga dia efa manadoboka andreo mpanao asa ratsy ireo zany. Ety indrindra moa mbola fanentanana toko amintsika vahoaka raha maheno vaovao re loharanom-baovao ampitao malaika any mpitandro filaminana fa ro mpitandro filaminana ireo dia vonona anaraka zay tentsika vaovao zay fitaranana zay zany. Anisan'ny voalaza fa ao anatin'ny faritra mena ny fokotany tsara rano ambany sy ny fiofio raha ny resaka tsy fandriampahalemana no resahana. Ny fiarah-mientany rehetra hoy ny sefokotany eto tsara rano ambany no afana manala izany laza ratsy ho an'ny fokotany tsara rano ambany izany.